FANOVANA GOVERNEMANTA ny FILOHAM-PIRENENA mila miova fomba fiasa hoy ny solombavambahoaka Antitra Razafy Manatsoa. Fifidianana teto Madagasikara manao toy vakana ny fitoriana eny ny HCC. Fanendrena sefim-pokotany mampisy lavaka ho an'ny fampandrosoana. Tompoko lasy sy tompoko vavy manohitra ny araba ho mampirarin-tsoa ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ny MBS amin'izao arivariva izao. Ampitiavana sy ampanajana indray ny tsodiaka ny tokantranonao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny toekarena avy hatrany ary no antsika misantatra ny fiarahana amin'ity ariva ity. Nitondra sosikevitra maromaro eo amin'ny sehatra samihafa ho an'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny fandrafetana ny POM na ny plan émergence Madagasikara ny mpandraraha maromaro androany. Betsaka ny sehatra tokony hojerena sy ho lara-pameana ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana. Nanao ny fanadihadiana ny namana mpanao gazety Ravy Razafy-Mahina teo amin'ny sary sy rindran-tsary ny toky Ramarolahy. Teboka enina lehibe ao anatin'ny POM no nahitsiny reto mpandraraha ireto ady amin'ny kolikoly fanamafisana fahaiza-mitantana politika mazava ao amin'ny fandriampahalemana ny tena asan'ny ACJ. Anisan'ny narosin'izy ireo ihany koa ny fanainganana ny toe-karem-pirenena vokatry ny COVID-19 ao anatin'izany ny fanomezana sehatra ny famatsim-bola avy any ivelany, ny famoronana orinasa ato anatiny sy ny fanohana ny fanjakana azy ireny ary ny fahafahana mizarangovo ho an'ny daholobe. Zava-dehibe ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Ny fijerena ny olana any Atsimo-Nosy izay ahitana lesika eo amin'ny fandrafetana ny tetikasa entina nampiana ireo marefo ary indrindra ny siny fitohizany asa-panjakana amin'ny lafiny rehetra. Sehatra iray nahita fiaisana ihany koa ny fampianarana, tsy mazava ny tanjon'ny ministera, tsy misy fivoarana ny kalitao ny fampianarana eto amintsika. Dia ao anatin'izay famolavolana izay dia mandinika mamakafaka ny aktualité indrindrindrindra ny zava-misy eto Madagasikara sy ny zava-misy sur le plan international. Dia isan'ny zava-misy eto Madagasikara zany zao io POM io izay tokony ho validena araka ny fanirininy eo amin'ny fitondram-panjakana any mois de juin. Dia izay indrindra no natonga anay niaraka tamin'ireo encadreur anay hoe andao ary tsika handalina n'ity POM ity mba hanolotra sosikevitra. Dia tao anatin'ny fandalinana an'ilay POM zany dia nahita tokoa zay fa misy tokony apport hoentintsika tokoa. Misy anakenina izy ireo. Gouvernance, eo zany le fanavana le gouvernance sy ny souveraineté aloha. Io zany voalohany tary amin'ilay voalohan'ny présentation teo dia parmi tant d'autres. Ary fandrafetana ireo sosikevitra rehetra avy amin'ny mpanatrika ny atrikasa moa atolotra ny tompona ndraiky mpanjakana izany. Eo amin'izay lafim-baovao toekarenina izay hatrany dia tsy hafa-niala atao anatin'ny fahavoazana vokatry ny valanan-retina coronavirus teto Madagasikara ireo orinasa afakaba teto amintsika nanomboka tamin'ny taona 2020 lasa teo iny. Tafiakatra amin'ny 10 isanjato ny asa very ankoatra ireo orinasa voatery na nakatom-baravarana. Etsy andany dia sarotra ihany koa ny mahita akora anaovana akanjo amin'izao fotoana izao. Ravy Razafy-Mahina sy toky Ramarolahy. Orinasa efatra tamin'ny euro 100 mpikambana ao anatin'ny GEFP izay vondrona ny orinasa afakaba no nikatona tanteraka tamin'ny taondasa. Ny asa tamin'ny ampahany dia 420 isanjato amin'ireo orinasa afaka nanao ny asa, nanao asa ampitain-davitra na télé travail ny 10 isanjato, nanao fiatoana ara-teknika ny 17 isanjato ary ny 430 isanjato no afaka ny asa tamin'ny ora feno. Tafakatra 30 hatramin'ny 40 isanjato ny tsena very teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, tsy mbola tafarina nefa ity sehatra ity amin'izao izay mbola miankina betsaka amin'ny fivoaran'ny COVID-19. Dia efa mety mivoatra satria efa mibetsaka ny olona voan'ny vaksiny, vokatra ilay vaksiny moa zany mbola tsy dia tena hitantsika mivantana hoe makaiza ilay izy raha tsy resaka fa ny Afrika Atsimo satria ireo ny tsena telo lehibe tena andehanany vokatrantsika dia mbola miasa arak'izay commande misy eo zany tsika aloha zao fa tsy misy ny fisondrotana be dia makaiza aloha hatramin'ny hatreto toko.
Ny relance ny orinasa FAKABA dia miankina betsaka amin'ny fahafahan'ny mpanjifantsika amin'ny fisokafan'ireo tsena reo, nefa ireo fisokafan'ireo tsena reo dia tsy dia mazava kokoa ny visibilité raha tsy ohatra ka tapitra tanteraka ny raha tsy efa mazavazava hoe hatraisy ty fietrehantsika nyty valanaretina Covid-19 ty toko. Misy apahany miasa amin'ny apahan'ny olona dia misy mety tsy miasa volana feno zany ny olona zany fa manao rotation dia mba samy mahazo ny apahan-karama, misy manao an'izay, misy mihitsy kiosany ana dia zay le lazaiko hoe eo entre ny 7 ka hatramin'ny 9% ny asa eo zany no very. Ankoatra ny taketra vokatry ny Covid-19, misedra olana hafa ihany koa ny tontolon'ny orinasa FAKABA amin'ny akora ampiasaina ny dinan'akanjo. Raha nilaza ny filoha nandritra ny fampelezan-kevitra fa mokatra asy any atsimo, saika nijanona avokoa anefa ireo mety orinasa kely na mokatra izany any avaritra sy atsimon'ny nosy. Zany fanenomandamba zany dia mila industrie matanjaka, mila énergie ampy, izay tsy mbola ampy eto amintsika aloha amin'izao fotoana izao, dia mila ihany koa zany famporisihana matanjaka avy amin'ny fanjakana. Zavatra misy zany amin'izao fotoana izao dia tsy ampy ny énergie, lafo loatra ny vidiny, dia hitanay fa tsy ampy koa ny famporisihana ny olona hiditra amin'izay sehatra eto Madagasikara. Tsy mbola misy aloha hatreto ny paikadana renana ny orinasa FAKABA eto amintsika. Anisan'ny sosokevitra narosony ireo nivon'ny sehatra tsy miankina nefa ny fandokafan'ny fanjakana kanty ahafahan'izy ireo mindram-bolana renana ny orinasa ny tsirairay avy. Fa amin'izao ora itenenana izao dia misy indrindra moa zany ny taratasy voaray eto am-pelatarana tamin'ity arivariva ity, izany hoe taratasy sy fampahafantarana avy amin'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara izay mivaky toy izao. Manoloana ny zava-misy eto Madagasikara indrindra mahakasika ny fahasalamam-bahoaka dia nandefa taratasy ho an'ny solitena amin'ny firenena mikambana monina sy miasa eto Madagasikara ny filohan'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara dia tsy iza zany fa Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nambarany ao anatin'izany taratasy izany fa isika eto Madagasikara dia tsara raha miroso amin'ny fampiasana ny vaksiny Covax. Madagasikara raha teo dia efa ao anatin'ny lisitra firenena izay sitraka izany. Ankoatr'izay dia Madagasikara raha teo ihany koa dia tokony hidovilenta amin'ireo firenena ao anatin'ny firenena mikambana. Mino aho hoy ny filoha Marc Ravalomanana fa tsy afaka ny handroso ny firenena raha tsy misy ny fitoniana ara-politika ary ihany koa raha tsy voafeny aretina. Aina maro no afoisan'andro raha mbola miandry fankatoavana izany. Tsy fotoana intsony izao no ilaza fa tsy misy ny vola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana satria firenena maro no miray amin'ny fanaovana izany vaksiny izany. Afaka misafidy izay vaksiny mety amin'ny ny firenena ankehitriny ho hiatrany ny fanambarana. Nanasony ity fanambarana ity moa ny filoha Marc Ravalomanana. Vaovao mifandraika amin'ny fampandrosoana kosa indray no antsika manohy ny fiarana amin'ity arivariva ity. Anisan'ny sosokevitra lehibe naroson'ireo mpikambana ao anatin'ny CEDS andian'ny fa-17 ao anatin'ny PEM na ny plan émergence Madagasikara ny resaka fanatsarana ny fitantanana mahakasika ny fanaparam-pahefana sy ny enanivon'ny vondrom-bahoaka itsara-pahefana. Arao ny fanadihadiana entin'ny Ravazafy-Mahina sy Tokira Marla. Tamin'ity fanjakana ity vao nisy izany hoe tendrena ny sefim-pokotany fa tsy fidiany vahoaka intsony. Mampisy lavaka amin'ny fampandrosoana nefa izany ary mampiteraka disadisa toy ny zava-nisy tamin'ny taondasa. Mazava fa olon'ny fitondrana no tsy maintsy hipetraka eo. Ireny nefa no anisan'ny miantoka mpifidy ao anaty lisam-pifidianana ka mety hitarika hatramin'ny fanaovana osika samihafa. Ny sosokevitra zany mikasika ny fanapaha-pahefana dia famerenana indray ny fokotany ho isan'ny rafitra ao anatin'ny firenena. Donc averina olom-boafidy zany no mitantana ny fokotany. Zava-misy amin'izao fotoana zany dia ny chef de district no manendry ny chefin'ny fokotany. Dia zay everinay fa raha ny zava-nisy teto amin'ny firenena indrindrandrindra ny ara-tantara sy raha ny ara-kolontsaina zany dia ny filohan'ny fokotany zany isan'ny olon-kendry eo anivon'ny fiarahamonina, ny ady hevitra rehetrarehetra tokony mahazo ny fanohanan'ny fiarahamonina, tokony mahazo iarana
tenerana avy amin'ny fokon'olona amin'ny fanaovany zavatra rehetrarehetra ary zay no ahafahana mahazo ny fon'ny vahoaka zany satria zavatra efa ny fampiarahana olona tiany no mitantana ny faritra misy azy. Ankoatra izay nanamafy ihany koa ireto ben'ny tanàna ireto fa kely ny vola omeny fanjakana ny commune izay toy ny marika fotsiny ihany. 50% ny fanampiana ara-bola narosin'izy ireo raha 10% monjana ao anaty PEM. Isan'ny sosokevitra proposenay teo koa dia ny fampitomboana ny vola alefany amin'ny collectivité territoriale décentralisée 10% izy ao amin'ny PEM fa izahay manao sosokevitra ho 50% satria symbolika fotsy le 10% raha par rapport amin'ny asa sy ny asa izay ataon'ny collectivité ataonay maire miarika andreo vahoaka ireo satria izay ny tena manao asa any aminay ny asana fokontany any aminay ny asan'ny resaka sécurité ny fahasalamana ny état civil tantanin'ny commune daholo nefany juste subvention na prévu 10% ny amin'ny tontina amin'ny PEM fa ny talohan'izay ary mbola ambanin'izay sosokevitra ihany koa natolotra anay dia ny fanafoanana amin'ny province zany hoe ao anatin'ny constitution hoe province mbola collectivité territoriale décentralisée fa manao proposition zay no hoe efa nisy 10 taona mahery zany zay na afahantsika anjery ny tena hoe fiabilité ny constitution afaka manovotsika amin'izay mety tsaratsara kokoa afahana mitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka. Betsaka ny commune no mivelona amin'ny hetra tsy antenaina ny fanampiana avy amin'ny fanjakana indrindra ireo ben'ny tanàna tsy ao anatiny tokony fitondrana. Hitataratra tamin'ny fizarana fanampiana izany. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitoetrany ny ady mangatsika eo amin'ny Vladimir Poutine izay filoha Rosiana sy Joe Biden filoha Amerikana. Namaly ny antsiady nataon'ny filoha Amerikana tamin'ny ny filoha Rosiana ary nambarany ny amin'ny fahavononany iresaka mivantana. Nampijo velositraka Mathieu Prince teo amin'ny sariny France 24. Fifanatriana mivantana amin'ny fahitalavitra sy tambazotra tserasera ny tena mety alefa mivantana ho hitan'izao tontolo izao raha ifamaly sy ifanandrina arakevitra isika honina valin'ny Vladimir Poutine filohan'ny Russia manoloana ny filazan'ny filoha Amerikana Joe Biden azy fa hampamon'olona. Ny mombanao ihany no nambaranao ho atran'ny filoha Rosiana manoloana izay filazan'ny filoha Amerikana izay nandritra ny fandraisam-pitenenany tao amina fahitalavitra iray tany an-toerana. Toy ny tenin-jaza ho izy ka tsy nisy fiheverana ny teny nambaran'ny filoha Amerikana. Raha tsy ahivina moa dia namafisin'ny filoha Amerikana nandritra ny fivahiny anany tao amin'ny fahitalavitra Amerikana ABC News ny alarobia lasa teo fa tena mpamon'olona filoha Rosiana ary tsy manam-panamaha olona. Raha ny nambaran'ny Vladimir Poutine dia efa nisy ny resaka ny fanaovan-drotota ny 20 janoary teo sainga telefona ihany zany ka sarotra ny anamarina izay voalaza nandritra ny resaka natao izay indrindra no hitakin'ny fifanatriana mivantana ho ren'izao tontolo izao fa États-Unis no milan'ny Russia. Manoloana ny toedrara tsy azo ekena ny fanasoketana nataon'ny Joe Biden ho nambaran'ny filoha-lefitry ny parlementaire Rosiana Konstantin Kozachev ka tokony mialatsiny eo anatrehan'ny Russia ny tena ny mialohany sy ny fifampiresahana ary tsy hisy intsony ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny rotota raha mbola izao no mitohy izay efa very ankolaka hatramin'ny sy ny ady mangatsika hatr'izay indrindra noho izay tenin'ny Joe Biden izay ho hatrany nambarany. Eo am-piandrasana izay ho toy ny ady mangatsika eo amin'ny Russia sy États-Unis ity araka izany izao tontolo izao ary samy andry na izy tokoa ve izay fifanatriana mivantana izay na tsy. Ny vaovaon'ny politika kosa indray dia mafapana ny ao an-dapao amin'izao fotoana izao. Remantsy tatoato fa isy ny fanovana ny mpikamba ny gouvernemanta tsy Christian atoato izany. Androany dia nitondra ny heviny momba izany indrindra ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana. Ary ny fanadihadiana nataon'ny Germain Menjanary teo amin'ny sary sirindra-tsary ny Manora Andriamalala. Miparitaka ny vaovao ankehitriny fa isy ny fanovana gouvernemanta mety ho atao atoato. Efa misy mihitsy aza ireo anarana miparitaka ho an'izay mpikambana andrafitra izany gouvernemanta vaovao izany. Mandeha ny paikady sy ny kajikajy politika ka manomboka amin'seho ireo karazana vondrona sy antoko politika izay maneho ankolaka na mivantana fa namana ka miandry ny fizaran-tseza. Raha toa ka ny olana ara-sosialy kosa no atrehan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ho an'ny solombavambahoaka avy amin'ny mpanohitra dia ny filoham-pirenena mihitsy no mila miova fomba fiasa sy paikady raha tena te hampandroso ny firenena. Dia fantatritsika fa misy ny foyer de tension naiza era Madagasikara.
ny gouvernemanta anisan'ny tompon'andraikitra kanefa ny tompon'andraikitra voalohany indrindra dia ny filohan'ny repoblika. Ny exécutif zany a ny faratapon'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampandehanana ny raharaham-pirenena fa mpanatanteraka fotsiny ihany a ny gouvernemanta, ny prime ministre sy ny gouvernemanta. Ka tonga dia mahavaly avy hatrany ny valy teny hoe sy ny fanovana gouvernemanta akory no inona na hava inona fa le volonté le filoham-pirenena mihitsy no mila hitan'le vahoaka. Le hoe fanovana gouvernement zany fahitany atem-panohitra anazy dia tapimaso fotsiny ohatran'le fanovana lalana tip-top ihany io, satria le olana ifotony tsy eo anivony gouvernemanta fotsiny fa eo anivony le filoham-pirenena mihitsiny, ary le tsy fananana n'le volonté politique fa eo ihany koa le hoe mampiseho ma homme d'état sy homme de parole, satria ny gouvernemanta na ovaina impolo injatony eo ary rehefa le filoham-pirenena no tsy mahay misafidy an'le olona, tsy mahalala an'le priorité ny lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka fa ny lahara-pahamehany zareo mpitondra sy ny tombotsoa manokana foana no hitondra anazy, tsy havaolana mihitsy zany. Ary mbola mitoy ihany koa le tsy fangaraharaana, manque de transparence zay atao dia tsy havaolana mihitsy zany. Ny tsikatra dia sesilany tokoa tatoato ny fisehoany tsy fahafehezan'ny filohan'ny repoblika ny olona momba ny fanakanana ny olona sasany ao anatin'ny gouvernemanta. Vaky-batsilany iny ihany koa ny aty eo amin'ny taleny serasera ny fiadidinan'ny repoblika sy ny ministry ny serasera na tsy mivantana azy zany. Sarotra ny heverina ny avitany ny fanjakana mahany olam-bahoaka kanefa ny adiny samy olona ao ambony ao anatin'ny fitondrana aza tsy voafehy ny mpitondra. Fatahorin'ny tatitra izay nataon'ireo loholona teo aloha mikasika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara amin'ny ankapobeny dia nanao tohy-vakana ny fitoriana tena anivo ny fitsarana avo momba ny raharaham-panorenana na ny HCC izany. Tahorin'ny fitoriana napetraky Fanirisoa Erinaivo dia olom-pirenena iray indray androany no nametraka izany tena anivo ny HCC teny. Nanao ny fanadadiana Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Araka ny tatra nataon'ny loholona ny 25 janoary teo mahakasika ny raharaha fifidianana nanomboka ny taona 2024 dia feno osika ny fisotra ny fifidianana. Raha tsy ahivina ka raha mpanondro iray tapitrisa no ny Verindroa 300 ny anarana amin'ny Verindroa ny seni. Izany hoe roa hetsy sy iray tapitrisa ny anarana amin'ny Verina anatin'ny mpifidy 10 tapitrisa. Tahorin'io tatitra io dia nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny faraiky 12 ny volana Martsa teo ny Association pour le droit et développement de Madagascar na ny ADM izay tariny Fanirisoa Erinaivo. Androany indray dia olon-tsotra iray no nametraka fitoriana mikasika ny fifidianana trany. Dia androany 7 Martsa zany no safidiana ametrahana n'ity requête ity izay mangataka indrindra ny fanafoanana ny fanapahan-kevitra. Ny décision zany proclamer ny résultat tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika tamin'ny 2024. Manana profo maro hoentina manohana an'izao zotra araka ny lalana zao ny tenanay. Tsy noraisin'ny HCC anefa ny fitoriana satria voalaza fa tsy miasa ny fitsarana androany rehefa tonga tetỳ an-toerana. Ny zava-misy moa zany dia tonga teto zay dia nilaza ny mpitandro filaminana moa zany fa tsy afaka mandray satria tsy mpiasa ao. Taitra fotsiny moa zay satria ny vavahady etintsika ny sokatra tsy misy noty na taratasy misoratra hoe tsy miasa ny ato fa manao fandrarahana fanafody zany. Profo maro moa no nomanina tamin'ity fitoriana ity, iverina indray araka izany alatsinainy izao ametraka ny fitoriana. Fa momba ny kabary izay ho ataon'ny filohan'ny repoblika ny sabotsy ho avy izao dia nahintsy ny solombavambahoaka Maître Antra Razafimanantsoa nitondra ny heviny momba izany androany tamin'ny alalan'ny resaka ho an'ny mpanao gazety Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Samba ny tao anatin'ny 80 taona no nisy filohan'ny repoblika tsy niarahaba ny vahoaka malagasy tratry ny antsaramanitra. Ny farany taona ihany mantsy no namoaka kabary ny filoham-pirenena. Izany hoe ny sabotsy izao no kabary ho ataony amin'ny vahoaka malagasy voalohany amin'ny ity taona 2024 ity. Mariny fa tao anatin'ity herinandro ity ny filoham-pirenena roa no ny teny mahakasika ny fiainam-pirenena. Ny 17 ny volana Marsa dia nitafa tamin'ny vahoaka malagasy ny filoha Marc Ravalomanana. Androany anjara ny filoha Ratsiraka Didier. Noho izany amaly ireo ve ny filoha Rajoelina. Hitantsika foana hatramin'izay rehefa miakatra plateau na ampitenenina na misy zavatra tenenina filoha Ravalomanana dia tsy maintsy
miteny aorinan'iny ary mamono hafa ny filohan'ny amiraly Didier Ratsiraka. Rehefa vita ny anjarany amiraly Didier Ratsiraka dia miteny zay vao miteny le filoham-pirenena. Fa araka ny teneniko tao zao hoe le filoham-pirenena nandrasana hiteny tamin'ny tapatapaky ny volana janvier, tsy niteny raha tsy aty amin'ny volana mars efa faraparana amin'ny volana mars. Ary miandry aloha izy hoe alefa aloha vadiny manao opération de charme etsero iny moa zany efa fantatry ny rehetra mihitsy hoe rehefa ao anaty fotoana mamaina fotoana mafana be politiquement dia le vadiny ny aloha naseho ery etsero asaina mandraindraikitra dia izy miafina ao ambadika eo na manaraka an'le vadiny eo. Amiko manokana aloha araka ny expérience hitantsika tameritaona tsy miandry miracle na miandry zavatra manokana. Ny olona miady amin'ny fahafatesana miady amin'ny aretana ny zavatra nyteneny dia hoe anao gasikara, anao fiarakodia, anao moto, zany ny zavatra nyteneny. Ary nampanantenena antsika teto hoe anao usine farany ngeza be aty Afrika, anamboatra fanafody tena hitodika aty maso zao tontolo zao. Inona le nitsangana teo le fary malagasy ke le ofafa tamin'ny andro ny amiraly ihany io e. Fikarohana tombontsoa manokana no hitasitazana amin'izao fitondrana izao ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Ameana ara-pahasalamana no atrehana, saingy movalalana ny vola. Nanamafy izany ny fangatahana tatitra mangarahara natao ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI momba ny fitantanana ny vola tamin'ny COVID-19. Azonareo tsaina ve zany hoe volam-panjakana ividianana CV plus ny an'le fary malagasy zay an'ny vadin'ny ministra ny anaty gouvernemanta nge no tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny fary malagasy io e. Business d'État ary tsy misy tombontsoa manokana. Resaka vaksiny ny eran'izao tontolo izao no malaza, tsika mbola bezesta ihany hoe tsy mila vaksiny. Le ambassadeur ny Madagasikara any Maurice Andriamatoa Camille Vital namoaka taratasy mihitsy miantso ny mpiasa ao amin'ny ambasadiny Madagasikara any Maurice miteny hoe ho fanampiana ny gouvernemanta mauriciana dia antsoina daholo ny mpiasa rehetra ao amin'ny ambasady Madagasikara anao vaksiny andreo teratany malagasy zay mipetraka any Maurice. Kanefa ny ambasady zany ke firenena représenté firenena any Maurice. C'est un état représentant de l'état malagasy. Ny aty Madagasikara tsy mahazo manao vaksiny tsika satria zay fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana. Fa araka izany dia ny sabotsy ho avy izao no resaka amin'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena izay kabary voalohany koa moa zany amin'ity taona ity. Ankoatra ny valanaretana coronavirus eto Madagasikara dia maro ihany koa ireo miandrandra vahaolana amin'ireo sehatra hafa izay mandalo fiasararana lalina amin'izao fotoana izao. Ary ity fanadihadiana nataon'ny Germaine Menjanary sy Manora Andriamalala ity. Mihamafy ny fianaky ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara. Ny fitondram-panjakana nefa dia efa nanambara fa voafeny aretina. Saingy ny mifanohitra amin'izany no zava-misy amin'izao fotoana izao. Betsaka ireo fampanantenana izay nataon'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny vahoaka malagasy izay tsy hita fototra ny fahatanterahany ankehitriny. Fantatra ihany koa amin'izao fa iresaka ao amin'ny fahitalavim-panjakana ny filoham-pirenena ny sabotsy izao. Hitondra vahaolana ho an'ny sosialim-bahoaka ve? Tokony teny mazava izy tsy mivilivily fa hoe ilaina ve ny vaksiny sa tsy ilaina, mila atao ve ny vaksiny sa tsy atao, ary anao vaksiny ve tsika sa tsy anao. Mila mahitsy zay moretreta malagasy satria zao miainy malagasy miainy vahoaka tsy azo atao sankisanky. Tsisy zavatra tsy miakatra eto na tsisy zavatra tsy mampijaly ny vahoaka eto. Na te fotsiny resaka fa tsy fandriam-pahalemana na tanàn-dehibe na any an-tsaha dia tena mijaly ny olona tanàn-dehibe dia tsy maintsy isan'andro tsy maintsy misy zavatra mitranga foana, misy voatafika ary, misy maty ary, misy an'izao ary any ambanivohitra lasa ny olona ny omby hatramin'ny zaza-behivavy lasa daholo. Ka zany tsy maintsy jeren'ny filoham-pirenena hoe inona natao amin'ny zavatra ity, indrindrindrindra amin'izy hoe filoha faratapony ny forces armées dia tokony heritreritra izy momba ny zavatra zany satria miakina amin'ny fandriam-pahalemana amin'ny fampandrosoana. Fampanantenana indray ve? Tena asa ve? Sosialim-bahoaka zany efa tena hoe sanatria natao ohatran'ny biby fiompo efa tenako zay indray mandeha. Tsy pahazana fotsim-bary. Zay ve le sosialim-bahoaka? Tsy akohony ny olombelona le tsy ganagana, tsy gisa. Dia tsy pahazana. Ireny arika mbola mba afaka amidy rehefa avy eo hoe tondra vola. Fa tsy biby fiompo ny olombelona. Satria ny olombelona mitaiza. Ny olombelona mananjanaka ampianarina. Ny olombelona mikarakara ny fahasalamany ary miezaka manorina zavatra sy manangan-javatra na trano, manana fanondrinana na fiara sy ny rehetrarehetra.
fa raha reny orinasa triple A izay hatramin'izao fermeture administrative 15 jours no nitapahana tamin'ireny fotoana ireny efa tamin'ny volana aogositra iny na jolay tamin'ny taona lasa raha tsy diso fotoana zao tokony anokafana andreny raha ohatra nareo ka tena hoe maniry marina ny tena hoe ampandrosa le fezatry iaraha malala fa ny orinasa tsy miakina ny fototra ny fampandroana ny motera ny zany fampandroana fa mamokatra mamorina asa mandohetra manampy an'izany ireo vola ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana tokony isy pakiady matotra atolotry ny filoham-pirenena hiatrehana n'ity covid-19 ty satria dia hitantsika fa mihamahery vaika izany valanaretina zany eto amintsika amin'izao fotoana izao ny faharoa dia ny mahakasika ny hoe tokony isy fanapahan-kevitra ihany koa momba ny vaksiny tena apiditra vaksiny marina ventsika eto Madagasikara satria hitantsika fa vahaolana tsara indrindra ny fampiasana ny vaksiny io kanefa hatramin'izao ny fitondram-panjakana dia mbola tsy resy lahatra amin'izany ary ny teboka fahatelo farany dia tokony hitondra sorotsorotra drafim-panarenana ary ekonomika ny filoham-pirenena mba hahafahan'ny malagasy mahita ny lalako ambany satria amin'izao fotoana izao dia tena tafiditra ao anatin'ny fahasairanana lalina indrindra amin'ny lafiny vidim-piainana izay miakatra izay tsy izy ny vahoaka rehetra eto Madagasikara zany fa mitsingerina tamin'ity androany ity ny daty izay nisehany valanaretina coronavirus voalohany indrindra teto amintsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no hitaterana aminao bebe kokoa ny andindininy mikasika izay arora fanadihadiana nataony Nambintso Verisitraka teo amin'ny sary sindra-tsary ny Mateo Prince. Ny faraparan'ny taona 2022 tany Chine no nanombohan'ilay valanaretina COVID-19 izay niteraka ny krizy ara-pahasalamana maneran-tany ka niotrikaretina niteraka izany teny SARS-CoV-2 araka ny fanambaran'ny OMS tamin'ny 12 Martsa 2022. Ny volana Janoary sy Febroary 2022 moa no niparitaka maneran-tany zany aretin' zany. Ny 20 Febroary 2022 dia namoaka fanambarana ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka mandrara ny fidiran'ny mpizahan-tany avy any Korea Atsimo, Iran, teto Madagasikara. Araka izany, nikatona ny abakabaka sy ny sisin-tany Madagasikara ho an'ireo firenena voatanisa ireo. Nandritra ny lahateniny ofisialy tamin'ny 14 Martsa 2022, ny filoham-pirenena dia namoaka didy fampiatoana ny fifandraisana rehetra misy eo amin'ny Madagasikara sy ireo firenena vahiny indrindra ny avy any Europa nanomboka ny zoma 20 Martsa 2022 nandritra ny 30 andro. Mba ahafahantsika misoroka ny fidiran' zany valanaretina coronavirus zany eto Madagasikara dia ahato ny sidina mampifandray any Madagasikara sy ny Europa. Taorin'izay maro ireo teratany malagasy na ihany koa vahiny miasa sy monina eto amintsika noho ny azo any Madagasikara. Tsy azo hidivirana nefa fa tonga teto amintsika ny aretina taoriny fepetra niraisina ny 14 Martsa 2022. Tranga sivy no voamarina fa nitondra ny tsimokaretina teratany malagasy 7, frantsay 9 ary guinéanina iray. Nizotra ny kompani Air France AF 934 ny 17 Martsa sy 18 Martsa 2022 no nandehanan'izy ireo. Trangaray no voamarina nandritra ny sidina voalohany ary ny valo hafa tamin'ny sidina faharoa. Izany vokatra ofisialy zany dia nanosika ny fitondram-panjakana nametraka ny amiana ara-pahasalamana sy ny fihiboana ho an'Antananarivo sy Toamasina nandritra ny 12 andro nanomboka ny 13 Martsa 2022. Dia manomboka androany azy dia foanana daholy ireo famorim-bahoaka sy fampisehoana isan-karazany. Akatona avokoa ny toerana rehetra izay amandray ireo toeram-pilanonana maro samihafa. Ny fahatelo dia foanana avokoa ireo fifaninanana ara-panatsanjahantena rehetra. Faefatra, mikatona avokoa ny toeram-pianarana eny amin'ny sekoly sy eny amin'ny anjerimanontolo na ny université rehetra manerana ny nosy. Izany rehetra zany dia mandritra ny 12 andro manerana ny tany sy ny firenena. Ny hiboka amin'ny toeram-ponenany avy ny mponina Antananarivo sy Toamasina nisy ny fijerenany marim-panan'ireo olona anaty fiara mbola niala nandritra ny tanan-dehibe
ny fampiatonany fitateram-bahoaka, ny fanakatonany ny toeram-piasana mety ahitana olona maro ary ny fanakatonana ny sekoly sy ny toeram-pivavahana, ny korotana ny fiainan'ny malagasy rehefa nampiatra ireo fepetra ara-pahasalamana ny fitondram-panjakana. Kely fotsiny varitana tamaly ohatrohatr'izany. Ny legioma moa zany tsy misy mihitsy satria le resaka le tamaty zany dia anangona legioma tsisy. Dia tsy misy mihitsy na ninina mihitsy zany tsy hitanao. Ny voasary makirana 5 000, sakamalaho 5 000, ny kely be zany arany. Asa avy any am-piasana dia lody. Tany am-piasana zay dia nenay moa ny patron anay koreanina ny patron anay nasainy nanary fako fotsiny zay dia mandeha mody ozy izy dia mitelefona zay ozy izy rehefa miasa. Mandeha makany amin'ny pharmacie mihitsy io. Ndra ny patron mitady an'ity fanafody dia ny pharmacie nefa miteny hoe après 2 heures et demie 3 heures vao tonga ity fanafody dia lizy nefa lizy koa nefa tsy fantatra hoe tena fanevitra ve sa inona fa nasain'ny patronko mividy an'ity aty amin'ny pharmacie dia ny aina fihiboana roa samihafa ny vahoaka na io amin'ny ampahany na tanteraka. Sehatra maro no nikorosofahana toy ny fizahantany sy ny fitaterana ka mpiasan'aly no very asa tamin'izany. Etsy ankilany ny fitondrana dia nirosy tamin'ny vahaolana samihafa edina amin'ny aretina. Ny faran'ny volana Martsa 2024 dia nirosy tamin'ny fametrahana ny drafitra ara-tsosialy vonjimaika ny governemanta ho fanampiana ireo fianakaviana sy olona sahirana. Teraka teo ny vatsitsinjo. Ny volana aprily moa no nitodika taty amintsika izao tontolo izao satria ny 20 aprily 2024 dia nahitana ny Covid organics, fanafody fanefitra izay voka-pikarohana nataon'ny Imra tamin'ny alalan'ny Artemisia. Ny faran'ny volana aprily 2024 dia naparitaka teto Madagasikara ny tambavy CVO. Anisan'ny nanamariky ny taona 2024 iny koa ny fianaky ny aretina ny tapaky ny volana meteo teto Antananarivo sy tany Tomasina. Ny sesisesy indray ny fihiboana taorin'izay amin'ny anara-pahasalamana 17 isa nanomboka ny 13 Martsa 2024 moa no niainan'ny malagasy nandritra ny 7 volana ka ny 12 Oktobra 2024 dia nanambara ny governemanta malagasy fa mifarana ny amin'ny anara-pahasalamana saingy ny fanovana aro vava-orona sy ny fanajana nelanelana iray metatra dia tsy maintsy tohizana. Herintaona lasa izay manambana iverina ny valana aretina Covid-19 na dia nilaza ny mpitondra fa voafehy io. Hatreto mitotaly 713 ireo lavy ny valana aretina hatramin'ny nahatongavany teto amintsika. Maro ireo lesona azo tsoahana amin'ny fintantanana raha toa ka tena hiatrika ny Covid-19 andiany faharoa isika. Tsy tena ahitana fivoarana loatra ny fietrehana ny fitsaboana n'izany aretina izany ary ny zavatra rehara dia mbola miverina toy ny tany aloha ihany ny tsy fahampiana fitaovana eny anivony ireny hôpitaly fandraisana ny olona marary ny Covid ireny indrindrindrindra ny amin'ny lafin'ny fanafody hiatrehana an'izany. Ka eo zany no tokony hojeren'ny fanjakana pakiady matotra ny mba atombanana izany rehetrarehetra zany hiatrehana an'ity valana aretina ity. Ny faharoa dia isika malagasy ihany koa tokony hatsapa-tena ny andraikitra tokony ho raisitsika. Ohatra ny fanajana ny reny elanelana sy ny fitondrana ny ary vava sy orina. Anisany manampy antsika amin'ny tsy fanaparitahana n'izany valana aretina izany izany ezaka izay andrasana amintsika tsirairay izany. Raha ampitso dia hitafa amin'ny vahoaka malagasy ny FILOHAM-PIRENENA rajoelina izay tafa voalohany amin'ity taona ity. Ankoatran'ny Covid-19 maro tokoa ny andro izany kabary izany ho voaresaka avy ny olana ara-toe-karena nateraky ny valana aretina tamin'ny taondasa. Ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany izao dia tsy sasamiandry izay politika ivoahana ny krizy. Maro tokoa ny fanontaniana mipetraka hoe hiboka sa tsy hiboka, vaksiny sa tsy vaksiny, ahoana ny sehatry ny fitaterana. Nandritra ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity koa dia maro ireo fitarainana sy fitokonana ka miandrandra ireo vondrona samihafa mba hitondra vahaolana ho an'ireo ny filo fa tsy hijanona amin'ny fahasalamana ihany. Vatsim-pianaran'ireo mpianatry ny oniversite, volan'ny paramedy sy ny maro hafa. Hitondra fanazavana mahakasika ireo ve ny filo rajoelina. Ny azo antoka aloha dia maro no miandrandra io kabary ny filo rajoelina voalohany
anio amin'ity taona 2024 ity. Malohany isa rahantsika zany amin'ity arivariva ity atendeha hoaverina ovakina aminao ny taratasy avy amin'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara izay voaray teto ampelantanana ny arivariva teo. Manoloana ny zava-misy eto Madagasikara indrindra mahakasika ny fahasalamam-bahoaka dia nandefa taratasy ho an'ny solontenan'ny firenena mikambana monina sy miasa eto Madagasikara ny filohan'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana izany. Nambarany tao anatin'izany taratasy izany fa isika eto Madagasikara dia tsara raha miroso amin'ny fampiasana ilay vaksiny antsoina hoe Covax. Madagasikara raha teo dia efa anatin'ireo lisitry ny firenena izay sitraka izany. Madagasikara raha teo ihany koa dia tokony itovilenta amin'ireo firenena ao anatin'ny firenena mikambana. Mino aho hoy ny filoha Marc Ravalomanana fa tsy afaka androso ny firenena raha tsy misy ny fitoniana ara-politika ary ihany koa ary tsy voafehy ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Aina maro no afoy isan'andro raha mbola miandry fankatoavana ny fitondram-panjakana malagasy. Tsy fotoana intsony izao raha ilaza fa tsy misy vola ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana satria dia firenena maro no miray amin'ny fanaovana izany vaksiny izany. Afaka misafidy izay vaksiny mety amin'ny ny firenena ankehitriny ho iatrany ny fanambarana. Manasony ity fanambarana tamin'ny datin'ny androany ity moa ny filoha Marc Ravalomanana. Dia zay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Samy io samy tsara ry tompoko lahy sy tompoko vavy.